Mifanaraka kosa ny rehetra fa misy dingana vaovao mila raisina, zotra pirenena vaovao mila irosoana, izay voarakitra ao anatin'ny tsitsika iantsoroan'ny ray aman-dreny ny firenena, tarihan'ny foko malagasy sy ny ray aman-dreny ara-drazana. Fekevitra hialohavan'ny zavatra rehetra. Fekevitra voalohany, eto izahay dia mibaboka fa misy ny fotoana mety nahabanga ny toeran'ny ray aman-dreny teto amin'ny firenena. Hibaboanay izany ary ekenay fa misy ny fahadisoana. Vonona kosa izahay ny hanomitra amin'ny tombonandro mbola omen'Andriamanitra anay. Vonona izahay ny hijobo, hitarika, hanita ny tolona mbola mila vitaina eto amin'ny firenena, mba hametrahana ny firenena vanona ho an'ny taranaka mifandimby. Maika ianao izany ny famerenakasina ny ray aman-dreny, indrindra ny famerenana ny asom-pandriana pirenena, ny famantarana ireo tena ray aman-dreny ara-drazana, fanisana ny asiny ny toerana hiasana. Fekevitra faharoa dia mijoro hamita ny tolony ny ray aman-dreny ara-drazana ary vonona hifameno hikambana, satria samby resy lahatra fa mila ny fijoroan'ny ray aman-dreny firenena, ary adidy manandify anay io, ny adidy tsamba miolaka. Noho izany dia atevenina arafitra ajoro ny hetsika ny ray aman-dreny izay ampitambatra azy ireo manerana ny nosy. Eo anatrehan'ny fahasarotany toe-javatra misy eo amin'ny firenena dia takina ny ametrahana ny antenimeran'ny ray aman-dreny ny firenena. Fekevitra fahatelo, raha fiarahamonina maha-malagasy ny fandalana ny fihavanana sy ny fanajana ireo zoko ray aman-dreny. Fekevitra fahaefatra, tsy maintsy irosoana ny fanorenana ifotony iarahan'ny malagasy rehetra ary isitrahan'ny malagasy rehetra ny fanasitranana sy ny fiarahamonina sy ny tany amin'ny alalan'ny fomba fijery sy fomba fisainana ary fomba fanao no avozina. Anisan'izany ny fametrahana kianja maitso izay aparitaka manerana ny nosy. Avohitra ny hery tokon'olona mipaka mankany amin'ny fampijoroana kianja maitso, ka mila atsangana maika ny komity raisa-paritra tarihin'ny sakaiza ny kianja maitso. Fekevitra fahadimy, ilaina ny fametrahana ray aman-dreny isa-tanàna ho fampitana ny afatra, ny traikefa, ny sotoavina izay efa very asina. Fekevitra fahaenina, izahay ray aman-dreny tompon'ny Madagasikara dia resy lahatra ary manamafy fa ny malagasy ihany no sady tompony no any afaka tena mpandroso an'i Madagasikara. Noho izany dia mila hialana aingana ny fiankinan-doha amin'ny any ivelany. Fekevitra fahafito, mahakasika ny zo-pirenena ho an'ny filoham-pirenena, ny ray aman-dreny ara-drazana dia nanambara fa olona tsy nizaka afa-tsy zo-pirenena malagasy no afaka atao filoha. Fekevitra fahavalo, raisina isa-poko an-tanana ny hitarika famitana tarazo na ny endriny fanjanahantany, famitana ny tolony 1947 izay mbola mibaiko mitsikilo ny fiainam-pirenena, tsy ilain'ny malagasy amin'ny asany, indrindra fa sehatr'asa iankina ny fiandrianam-pirenena, avaozina ny fitantanana ny fananantany ary averina amin'ny gasy ireo tanin'ny kolon izay mbola tsy tafaverina amin'ny malagasy, mba ho famerenakasina ny tanin'ny malagasy, ary maika izany ho famahana ny olon'ny malagasy maro, ary mila apetraka maika ny fakantoavana ny atao hoe tany-pokon'olona. Ary pirenena malagasy ny nosy manodidina, ka takina ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana, tsy tokony hisy ady hevitra izany. Avaozina ny fitantanana re-pirenena mba hahafahan'ny malagasy misitraka izany. Fekevitra fahafolo, ny famerenakasina ny ankonana malagasy, tandindomindoza ny ankonana malagasy ary mijoro ny ray aman-dreny firenena hiaro ny asony ankonana, ka eto dia ambara mazava fa tsy azo ekena eto amin'ny firenena malagasy ny famonoana ny zaza any ekipo. Fekevitra fa 120,
maintsy irosoana ny fampihavana pirenena tarihan'ny ray aman-dreny firenena, mampifandray ny soatoavina, ny finoana ary ny ezaka efa natao